Andriamanitra ngolona mivady. Nareny feo maniry avy eo amin'ny seza fiandrianana ao nanao hoe ino ny taberina ankian'Andriamanitra eo amin'ny olona ary izy toetra eo aminy ary ireo olony ary Andriamanitra mitoetra eo aminy dia ho Andriamaniny ary ho fafany ranomasina rehetra masony ary tsy hisy fahatisana intsony sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanantainana fa efa lasa misaraka taloha. Ary hoy izy olona mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana indro avaoziko ny zavatra rehetra ary koa izy soraty fa mahatoky sy marina ireo tenireo. Amen. Comme je l'ai dit, l'introduction, c'est que notre vie sur terre va s'achever. Et bien, la parole de Dieu nous dit bientôt, je viens bientôt, a dit Jésus. Ce bientôt-là, peut-être qu'il l'a déjà dit depuis 2000 ans, mais le bientôt de Jésus, 1000 ans, sinon une journée, a précisé aussi la Bible. Ça veut dire qu'il faut être toujours prêt. Toujours. Isan'andro mila vorontsika tsy misangy io andro sao dia eritreretinao hoe raha tonga ao tribonaly etsy misy tribonaly eo Paris zao ohatra tonga ao anao dia hoe antsona ny anaranao dia teneninao dia zao avy ny zavatra hipangananao fa ianao nanao an'izao nanao an'izao nanao an'izao dia eo tsisy blague eo tsy misy hoe sangisangy hoe ka sentiment mantsy zao na zao na zao na zao fa mandeha daholo miporofo ianao dia tena nangalabadin'olona maro mijireo miporofo ty azon'olona sary ianao dia nataonao bijo teo amin'ny vavan'le vadin'olona dia avy eo nentinao tarihananina tary ohatra amin'izany porofo tonga dia tsy misy azonao hoe eo aloha tsy mbola hoe blague hoe meme hoe eny oui mais tsisy oui mais eo rehefa eo amin'ny tribunal'Andriamanitra tsy misy oui mais na eo amin'ny tribunaly etsy Paris fotsiny ara tsy misy oui mais zany eo fa rehefa metrika ianao zay no izy. C'est pour ça que tous les jours Jésus nous prévient et il ne faut pas rigoler avec la vie spirituelle. Ta vie spirituelle avec Dieu, ton intimité avec Dieu, parce que il va y avoir un moment où nous allons être jugés devant le trône de Dieu. C'est pas quelque chose qui pourrait arriver, mais c'est certain. C'est certain. Nous allons tous nous présenter devant le jugement de Dieu. Et c'est pour ça que chaque dimanche, Dieu délivre le message à chacun de nous de vraiment faire attention chaque jour. C'est pas que oui, à un certain moment, oui, j'étais. Non, si c'est un zany, fatena hoe tsy misy hoe ka pastera nge pastera hitanay anao zao non fa ka pastera anao ny tsara anao any an-danitra ka le rahalahy raha efa mpiandrina efa izy ara nanao an'izao non mpiandrina hira ka inona zay ataony any mbola ho tsaraina koa iny fa ianao azafady aza ataoko tontolo mihitsy zany teny zany fa vonona ve ianao androany ohatra ny farany taona androany ohatra ny farany andronao mafy be zany teniteneko zany fa tena tonga saintsika mihitsy c'est vraiment pour que nous soyons vraiment conscients qu'il y a quelque chose qui va arriver à tout le monde, personne ne peut y échapper. Chacun de nous va se présenter, nous allons rendre des comptes devant le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, notre Créateur. Et andao ten'Andriamanitra mamondrafo e vonjeo e olombelonao itoka ataontsika sanira zany sanafafiry izy olombelonao tombo azafady fa tsy ataoko le filana ray fa fiditra ataontsika zay Jerusalem nendehiny voalohany ihany dia hitsangana hivavaka tsika ho mpipetrahana ihany ny anaovantsika
izay hira izay. Nisy vehivavy Jesosy tsy nalala menatra intsony izy fa niondrika tamin'ny tany gogogo ny tomany teo tongotrao ary dia nakotra ny tongotrao tamin'ny ranomasina ary namafa n'izany indray tamin'ny volondohany fanetretena lehibe zany Jesosy ndreto izay manaiky hitsakitsana ao tampon-dohanay raha mitenany hoe mangina amin'izay ka mandefitra vonon'izay Jesosy manala mamondraha fo aminay fa tsy vitana izany hatramin'izay manaiky izay Jesosy raha izy ny fonay ela paladianao masina avy alao reny eroka Jesosy fa voninamboanao ny mpanomponao misotra Jesosy matoky izay tompo fa araka ny teny tamin'ny vehivavy zany
fona. Tsaraka ao babanao ny anarana izaray avy. Tonononao eo anatrihan'ny ray. Rano ray eo avelon'ny elo. Rano ray eo avelon'ny elo. Mino izay fomba ho tafiditra ao anatin'ny lizitra tapitrisa izay mba tonononao eo anatrihan'Andriamanitra ray ny anaranay androany. Manjany voafera elo. Sotra Jesosy. Azany arahanay mamamindrana ny salama nataon'ny Davida noho ny famelan-kelo avy aminao manao hoe sambatra ny olona izay voavelany elo sy voasarona amin'ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny. Amen. Mino an'Andriamanitra resy tompo manao lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana fontsika izay nitompitombona tamin'ny fanahy masina nateraka manaviritsiny nijarona nanapaka-potokalaka nombona tamin'ny azo fijaliana matika nalevo nidina tany amin'ny fiainatsita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ao an-danitra nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra resy tompo avy aminy aviny tsara ny vela sy ny maty. Ino ny fanahy masina aho ny fiangonana masina manerana an'izao tontolo izao, fiangonana ny olona masina ny famelan-kelo fitsanganana tena maty ary fiainana mandrakizay. Amen. Veloma no apetrako fanapahan-kevitra no ilain'Andriamanitra 454 ao anatin'ny filana protestanta ihany. Masina Jehovah tomaro eky ny fonany tany rehetra. Petratsika nakaraza fitsika izay. Mbola ampitomboana amintsika mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana ny Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Tonga indray ny fotoana ankalazana ny fitsingerenan'ny taona na ny fahasoavana na ny fitahiana izay nataon'Andriamanitra taminao, ka hoy ny teny tompo manao hoe aza misy adinoina ny fitahiany rehetra. Ka iangaviana anao izay manana an'izany fotoana izany dia mba hitsanganena toerana eny izatany. Atomboka amin'ny ariary rabavy Ralanjaka
Ny cadeau atolotra ho anareo dia resika ny ao amin'ny Exodus 33, Exodus 33, verset 19. Exodus telo amby telopolo, andimy fahasivy amby folo, dia ny tapany A ihany no alaitsika. Tapany A ihany no alaitsika. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ho kosa Jehova, izaho mampandalo ny fahatsarana rehetra eo anatrehanao. Amen. Dia engavianantsika fiangonana mitsangana mitondra mbavaka an'izy ireo. Makitsika hivavaka. Ry Andriamanitra renay tsara indrindra, renay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Ianao ilay mpanjakanay, ianao ilay tomponay, nivavahanay eto. Indreto Jesosy ny mpanomponareo izay nahazo fahasoavana taminao. Izay ihany koa nahatsiarovana ny fahaterahana Jesosy. Amin'ny herinandro ity Jesosy dia mbola nahatsara koa izay fa ny fahaterahanao ka tonga eto izay mitondra mbavaka an'ireo mpanomponareo. Niangatany eo Jesosy mba hitantananao ny fiainan'izy ireo ihany koa, ary arovanao azy ireo koa ihany koa amin'ny ratsy rehetra. Ary tonga eto izay mianakavy reto, miray saina, miray fo, miray fanahy ihany koa, mba hitrotro ambavaka ho an'izy ireo tsirairay avy. Nangatany eny Jesosy mba hampitomboanao ny sainy fanahiny ihany koa amin'izay zavatra rehetra ataony, fa indrindrandrindra ao amin'ny araka ny sitraponao ihany koa. Matsara koa izay eto Jesosy ho an'ny mpanomponao izay nanabatisa. Izany Jesosy tena hoe anisan'ny sakramenta masina eo anatrehanao. Nangatany eny Jesosy dia mba hampitomboanao ny finoany ihany koa, ary mba ahafahany ihany androso lalilalina kokoa eo amin'ny fanomponanao ihany koa Jesosy. Misotranao amin'izany Jesosy manana. Eo ihany koa ny Jesosy ny fahatsiarovana ny fanambadiany ireo mpanomponao ireo. Jesosy, anao ny lohany izany tokantrano izany. Niangatany eny Jesosy mba anjakany ny fifankatiavana ao anatin'izany tokantrano izany, satria ianao nanangana izany ho an'ny izy ireo ihany koa. Mba tsisy olona anakorontana an'izany Jesosy. Dia apetraka aminao ihany koa ny fiainan'izy ireo. Apetraka eo ihany koa Jesosy izay fanirian'izy ireo rehetrarehetra, mba ahafahany mitonga soamantsara amin'ny hitahitapony. Eo ihany koa ny fanomponanao. Be ny adity aman'andraikitra izay sanin'izy ireo mpanindrindrindra. Ray aman-dreny izy ireo mitaizana ankizy marobe dia mehery metanjaka ary fahasalamana ho azy ireo any Jesosy. Izany nangatany aminao. Dia omenanao Jesosy mitera ny voninahitra mandrakizay taloha ankehitriny ary mandrakizay sotranao Jesosy. Amen. Jesosy Kristy tsika mbola fiarabanantsika amin'ny anaran'i Jesosy takan'izao andro izay. Toy izao indray ny vaovao-piangonantsika io amady valom-roapolo desambra 2024. Amarana ny taona isika dia maly ny braony fiangonana nanao ny fivoriana farany mijery tolika ny zava-bita raha amin'ny 2025 ary mitsena indray mitsenana sy anatsarana ny fitsenana ny 2026.
dia noho izany rehefa avy eo rehefa vita izao fiangonantsika izao dia misy ny mpihevitra rà aoriana fotoana toy izao ny fanomanana andrevion vaovao momba andrevion zany raha misy tsy ampy zany dia indray mandreny manana anazy rehefa avy eo ny adresitsika amin'ny fotoana io 11 Capricorne 11 avenue Capricorne 91 9040 Jésus. Ny fotoana zany atongavana dia à 18h à 19h. Misy thème, misy préparation na sakafo, misy fandaminana maro samihafa amin'io dia pastera ray aman-dreny anazava antsika ny atsipiriana. Androany ihany koa ho an'ny fifatsana zany ity androany fahavalo-ambin'ny ny volana desambra dia famaranana any adidy 5 arivo ihany koa dia manatona andreo tompona andraikitra ny fifatsana zany tsika izay mitondra sy satria efa ny tanina telo zay dia raha mbola misy navita dia tanina mba anefa izany ataontsika zany tsika fa tsy foana tsakory ny fikerezantsika aina eo amin'ny Jesosy. Ny sekola ady atsoina ny ray aman-dreny mba hivolo-maika miaraka amin'ny bolongy sekola ady orian'izao fotoana izao pane solidaire ampahatsiahivina hatrany isika fa misy ny fanangonana izay votsika isaky ny alahady manato mandravavibotsy ravavinaoly misy koa ny fakana sakafo cachon isaky ny alahaby amasina isaky ny alahaby ao amin'ny ray aman-dreny pasteur afisina amintsika eo ihany zany misy ataontsika rehefa tonga ny somatsara satria ndery izy fotoana tsy tonga lesy sy miora valatsika anazy dia apetraka ery ery farany ariny ery zany izay mitondra an'ilay pane solidaire dia ravaviboto no ataonareo raha misy tsy voalaza zay na mambovoaperantsika raha misy tsy voalaza dia ao ny ray aman-dreny aminazy faratsika Jesosy misaotra tsara tetyany ny filazana ny rahanao nampandrosoana sy anatsarana ny asanao Jesosy dia anao ilay Andriamanitra tompony esa fanasambana mpanetehitra ny an-danitra mirakitra ny fanahinasao anatinay ampandehanay ampamobe amin'ny asa rehetra izay nanorahanao sy ny fitiavanao anay dia zany mangatanay aminao Jesosy malala mba hipetra ao anatinay tsirairay avy zany miro ny fanahinasao zany hatramin'ny kisy zaza madinika indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra dia voninahitra tompo anao rehetrany amen misaotratsika nahitra anay misaotra tompoko ny voalohany aloha mahakasika ny amin'ny réveillon zany dia efa ho an'izay olona misoratra anarana dia tafiditra anaty groupe izy zay dia amin'izay mba tsy hoe eto azavaina eto mpiangonana zany fa efa mba mazava any anatin'ny groupe hoe inavy no zavatra andrasana amintsika tsirairay tsika nanao an'izy anao feteny amin'izao tontolo izao no tena masony episebery aiza jur eto ina ny entrena zao dia mba ohatra zany koa tsika fianakavian'ny florona maro ny hoe tsy eo anivon'ny fianakaviany fa mety mpianatra izy dia frantsa ty dia manao revia misy fotoana andriamaniny tena tomany satria tena voatonga taty an-tafy zay mba krismasy sy ny réveillon voalohany taty fa irery tsy nisy an'izanizy nisy namana ihany fotrany hoe tsy mba nisy ny andro zany fa samy mananany fianakaviany hoe zay andeha za koa any amin'ny fianakavianareo fa za rery nytao fa zay fady aman-janako any ka dia miaraka tsika zany na misy fianakaviana ianao na tsisy rehefa vonona hiaraka amin'ny fiangonana dia miaraka atytsika raha tsy diso aloha fisoratananarana ohatra nefa tapitra mbola misy foana hono raisina foana hono zay misoratra anarana zany dia ao misy olona moa avy any lavitra be ohatra misoratra anarana ho avy eo fa dia ao tsika miankavy ka zao ny anisan'ny nametraka olana kely le décalage horaire any Madagasikara itsika ty vao 22h ny any efa migadana ny amin'ny 12 dia eo amin'izay Jesosy zany amin'ny alalan'ny dadarandrenatoandro no milazany afatra dia raha vao ohatra tsika zany
zay zany ve karakara hoe arity alefa arity dia raha misivitsika menakavy mitombo dia zay vao anao décoration sy ny sisa dia tsy mahavity tsisy fanomanam-panahy tsisy n'inona mahatonga dia hoe hiatrika ny teny dia tsy mety zany fa rehefa hiatrika ny tenin'Andriamanitra zany satria antoka amin'ny taonantsika ray amanontolo iny a manomboka amin'ny fito sy natao hoe amin'ny enina fa manjary sao dia mandaina fotsiny hoe ho avy amin'ny enina nefa ny tsisy tonga zany kory fa natao amin'ny fito ilay izy a dia manao satria ny andro fantatsika tsara fa na ny seza tsiraraira dia mbola eo vao apetraka na ny décoration an'ny altara na ny sakafo satria ny sakafo atao zany manohitra noho ny mariazy isan-taona mahafinaritra aloha ny fihetsiketsehan'ny ireo fitiavana asehoantsika ray amanontolo a ny fiangonana rehetrarehetra fa tsy nataontsika ho zavatra mpanjavatra mihitsy ny fionana amin'Andriamanitra rehefa réveillon tahaka zany fa manohitra lavitra noho ny mandeha mariazy a ina hoe misy fifaliana iona amin'ny Jesosy a miaraka amin'ny mpianakavin'ny finoana dia samy mitondra efa hitako any dolidoly any le lista hoe zao ny meny olona tena mahafinaritra ny firaisapo firaisan-kina dia hiara-hipahy amintsika miaraka amin'ny Jesosy tsika amin'izany tsy hiditra detay antsinona fa ilaza fotsiny natao amin'ny fito no fahatongavana mba samy miezaka mandamina programa itsika rehetra mba samy tonga amin'ny fito zay mba samy tonga amin'ny fito any a dia amin'izay efa vao petraka daholo miditra amin'izay amin'ny fanomanam-panahy dia tonga dia miatrika efa misy programa efa vita mipetraka tsara nataon'ny firaisan'ny sampana miaraka amin'ny bekona sy ny sisany a dia miditra amin'izay tsika le zava-dehibe tena tongavantsika any a dia le andray ny tenin'Andriamanitra ho an'ny taona 2024 zay zany a mikasika an'iny raha misy moa fanontaniana dia aza misalasala manatona an'ireo firaisan'ny sampana na dekoronareo a hoe na tokony misaona momban'izao zay ny amin'ny aorianan'ny fiangonantsika zany zao a dia isy ny hevitra farany taona satria mba ezaka sy fanambo natao a hatramin'ny ela nandritran'ny taona ela efa any février foana vao tapaka ny budget sy ny calendrier dia tsy mety zany fa mba ezaka tsika zany a alohan'ny antsahana ny 2026 a dia mba efa vita ny calendrier ny budget voalamina daholo zany rehetrarehetra zany vokatry ny sampana mandritra ny taona sy izay rehetrarehetra tokony atao indrindra ny fanomanana ny 2027 satria 2026 ny fanomanana ny 2027 fa tsy hoe 2027 ny anaovana ny 2027 efa voapetrapetraka tsara zany a raha sitrapon'Andriamanitra zany mba tena hoe mba ezaka tsika mamazy amin'ny firaisan-Jesosy 2000 amintsika ao anatin'ny pevitra rehefa avy eo a zany rehetrarehetra izany dia alohan'izay volavakeo fivorian'ny ray aman-dren'ny mpianatra ao anatin'ny misy engany mba samy ahita haim-panahy miaraka amin'ny Jesosy itsika menakavy anisan'ny fanatitra ho an'ny tompy isika ary aorianan'ny fanolorana ny fanatitra dia isan'ny fijoroana amin'ny vavolombelona dia sy afaka hitonazana dia angatahana izy fatazana zany rakitra dia tonga koa dia efa misy ho an'ny mpiandry sy ny mpiomana efa misy le fizarana voaloha sa efa voazara moa efa voazara dia tonga dia angolona miaraka amin'ny rakitra eny a dia andekolona fotsiny manavaka azy avy eo raha sanatria misy nazy dia aza mihafahafa hoe za mbola tsy nahazy fa mba minanany valoty ho an'ny fifoazana io mpiandry sy ny mpiomana io zay dia ngataka ny firaisan'ny sampantsika anatanteraka ny anjara hirany fanatokatana maromaro nareo dia mitsangana zay ny firaisan'ny sampana manao ny anjara hirany
isany fiveranan'Andriamanitra moa izy ty fankalazana ny anaran'i Jesosy ka dia dia manetra dia miaramila tovy foana ny refrain dia mba miaramila tsika fa dia fa tsy hoe izahay irery manao anazy eto. Allo misy eny tsy maneno fa maheno fina.
varavaran'ny lanitra ampidinako fita iny manana ambiampo anareo fa zay nataon'ny olona na tamin'ny endriky ny fahafolo-karena ny voady samihafa nandritran'izay taona rehetra izay maminao zany ho voako ny vavadin'ny lanitra ho ianao ampidinako fitahina manana ambiampo teo misotra ankehitriny Jesosy tendreto izay mbola amin'ny fofeny fitiavana koa anolanay ny tenanay ny fonay na ny volanay sombitsombiny ho anao nanaovanay an'izany Jesosy ary dia ampiarahanay amin'ny teny tsotra vokatra ny fonay rehetra manao hoe misaotra Jesosy. Tazany koa Jesosy fampivavahana fampitondrana izay mavesatra misy foana Jesosy ny mbola mandava sarotra ao anatin'ny fizaham-toetra ao anatin'ny tafidrivotra sy ny ranonoram-batravatra eo amin'ny fiainany ohatra hoe tsisy mamy zavatra rehetra tsy rivotra ny olona fotsiny hoe sambatra ny olona ireny fa mahita valimbavaka vavaka ho an'izany mpanomponao tsirairay izany izay na ny manatrika eto na ny any tokantrano any misy marary amin'izao fotoana izao ka tena izany tsy atongavaneto Jesosy mamindra fo mamela heloka ary tongava tompo asehoan'ny voninahitra ao dia mifampivavaka izay amin'ny teny tsotra Jesosy ary vokatra amin'ny fonay izay inonay fa vavaka manova zavatra ary inonay fa ampiritsaka ny fitahinao iarahanay manolona eto anatrehanao manao hoe Jesosy tompo fotoana ny fijorona fahavolombelotsika matetika moa olona anankiroa ihany raha be indrindra satria tsy maintsy manapetra foana ny fotoanantsika ka dia misy tafaresaka amin'ny pastera iray hoe saika hijoro fa efa misy amin'ndraiky tsy afaka mijoro ka dia tsy maninona fa androany zany asitsika izy iara anankiroa raha afaka misy afaka anankiroa mijoro dia mandroso aty amin'ny sezadoa aty zany dia vita izay dia ataontsika aloha ny hira ny vavaka manova zavatra mba ho azon'ny olona ho tsapahitanana mihitsy zany atao hoe ay izany ny atao herin'ny vavaka dia mampahery besin'ny maro fa ny fijoroanao vavolombelona dia midika hoe zay rehetra koa nino an'izay teny lazainao izay dia mba hahita izany voninahitra Andriamanitra izany koa izy fa tsy nataotao foana koa ny fijoroana vavolombelona hoe tsisy atao indray zareo dia mba mijoro vavolombelona fa misy herin'Andriamanitra ny fijoroana vavolombelona misy herin'Andriamanitra ho an'izay miainko da ataontsika izany iry izany dia mandroso aty aloha izay joro ny vavolombelona anankiroa.
dia efa nioana izy zany amin'ny rehetrarehetra satria manana fanomezam-pahasoavana amin'ny resaka audiovisuel zany izy dia namboariny fitaovana kely dia lasa nandeha zay tany 10 point zay tamin'io nandeha premier jour mbola tsy tahitra mihitsy ny zany deuxième jour amizay toy izy maman fa ngatsika tsy hanao an'ilay tournage tournage ena moa le fa le zavatra ataontsika amin'ny janvier ozy izy tsy manenaka andeo fa ataontsika ka ataontsika ino zavatra ilainao dia vetivety kely teo zany dia ahoana scénario anaovanao anazy dia nazavainy teo andeo resaka tsunami ozy izy zany ataontsika aloha dia nanao an'izay zay tapakandro nanaovana izay dia ny arivan'iny vomakely le sary tonga indray ny ampitsony dia nandray zao ny atao hitanareo ary amin'le fanenjehana be aloha nataontsika satria aty zao tsika misy toerana tsara anaovantsika le izy tao amin'le rova io zany dia asiantsika le manenjika le rehefa satria misy zany hoe izay tsy nanisy zay tsy manaiky asiana ny mariky ny bibi dia enjehana izy zany nio fotoana io dia atao sisa toa dia vitaintsika ty amin'ny farany dia fanenjehana nataontsika dia natao dia vita dia monteny ny arivany indray dia vita le izy dia zavatra nagagana tamin'izay isaky ny ariva zany zay manao fotoam-bavaka samy manana ny trano zany dia samy nanao tany an-trano zany fa tao amin'izay zany izy zany mitarika le izy dia misy an'le hirany rija misy hirany rija zay foana no ataony itokana hitady anao ao zay foana nataony nataontsika androany itokana dia nanao adoration ao zany zay maraina zay manao adoration alohan'ny atory zay manao adoration tena hoe oka zay misy olo tepo zay efa oka zay ino ny amarana antsika anazy itokana zay foana nataony dia itokana foana zany nandritra ny herinandro nanaovanay vacances tany tonga tatia tamin'izay zany zay tonga tany an-tanà dia rehefa répétition zay dia hoe ino ny atao itokana foana ozy izy aleo izy izy ny hira faneva ozy izy ny atao dia ino le izy itokana fa tao anatin'izay amin'izay natsapako hoe zay zany ny antony rehetrarehetra Jesosy efa manomana tia izy mianaka no fampiresaka tamin'ity zavatra resahako ty taoriana kely zay toka avy avy nanao vacances dia izy tamin'ny dadany papa andotsika izy papa hivavaka dia fahoana izy zany hitan'ny papa fa manina zaho izy izy zaho izy izy ambonetsy dia zaho hita matoreto fa manino mizaha izy izy mahitana matoreto eto nefa zaho etsy ambonetsy dia vavaka zany izy ahoana izy izy mbola azeka ianao tsy nanao ntsony dia tao ariana kely zay indray izy dia satria zay zany somary lavidavitra ny somary périphérique misy ilay dia fo maraina be zany zay rehefa hoe mandeha mianatra manatra azy aleo dia maraina indray ny andro dia ozy izy papa zaho izy izy nahazo daty ifiry le daty ozy izy zany o datany tena tsy daditiko izy izy fa nahazo daty fotsiny fa manina ozy izy raha tenentsika Jesosy dia alefany any amin'ny papa le izy dia tao ary dia miaraka vavaka zany izy mianakanjo tsy nalefan'i Jesosy tany le izy dia nandritra zay fotoana zay zany dia efa manakaikaiky amin'izay zany ilay octobre mois d'octobre dia niteny amin'izareo zany hoe zay tafafo maraina mamoa an'io varavarana io dia tamin'izay zany namoa le varavarana dia mamoa le varavarana io dia tonga dia maheno misy miteny fotsy zao maheno fotsy zao misofoka hoe raha misy maty ato an-trano dia iza ny entana any Arivomamy sa aty Andretany toerana misy anay dia mianana be zany mierikerika be satria za rehetra izany tavela tao an-trano Jesosy Jesosy dia mamalitra ilay izy hoe any Arivomamy dia mazareny eo an-trano dia ozy Jesosy tena tsy vitako ireo zazy ireo aonany milomako andreo tena tsy vitako ireo satria tamin'izay ny dadany tena narary be dia za zany netrehitra hoe dadan'izany io fa
tena zavatra hoe tsy napoiziko mihitsy ilay izy. Dia tafavoaka ny trano tsy nahatantarany dadany an'izany tsy mahateny amin'izaniza zany hoe zany ka nisy nyteny ohatr'izao. Dia nandeha efa akaiky amin'izany ilay hiditra oktobra amin'izay zany. Herinandro teo aloha ilay zavatra nahazo azy amin'izay. Dia ozy izy tany am-piangonana dia mangorona eo zany izay. Zareo mangorona fa za mitsatokotra azo fotsiny dia mijery eo amin'ilay plasiny. Dia misy nitendray hoe isy miasa fiderana tsy mandratra ny farany herinandro intsony. Dia sary ny hitako eo fa za tena tsy tonga saina mihitsy hoe ho izy ity zavatra ity. Dia tsy ohatrany hoe maheno fotsiny aho zany fa ohatrany hoe tsisy réaction be hoe ahoana inona zavatra ataoko amin'izany. Ohatrany hoe maheno dia mijery fotsiny ahako dia izay. Niditra alatsinainy amin'izay. Dia tao anatin'izay amin'izay somary nanokatra telefônina zany. Dia misy playlist adoration tao. Dia izay koa zavatra nahagaga anao hoe nandritra alatsinainy talatalarbila ka misy zoma tena tonga dia adoration foana zany atao ndrenesinay izay efa mianatra tao anaty tobila. Dia miaraka mihira eo tonga amin'izay ny zoma. Tamin'izay nisy zavatra nataony fefy moa zany dia invité tagna izay hoe niariva io zoma ariva. Zaza manafatra an'izy ireo hoe misy ela sakafonareo efa vita ao fa zao fotsiny dia somary alala papa sy maman vao tonga fa tonga dia diotra fa mitondra lakile. Dia ok ozy izy. Dia ilay zandro zany miteny hoe fa hoe izy neny. Dia izy any mary maman dia ho any France izy. Dia aza talainao izy fa manjary malahelo be izy fa aza talainao amin'izany izy fa ianao koa. Dia samy fanofofa teo moa zany izay napetraka izy zareo dia izay lasa izy dia hamonjy anao devoir any amin'ny namany. Izay zany tsy mbola mahafantatra ny hoe nisina izay vao niala kely teo dia lasa koa izy zany nandeha. Dia tamin'izay zany nanao briefing tamin'ny mpiara-miasa aminay izy tamin'io. Dia maimaika be zany andao andeha fa ela be koa zareo fa andao andeha dia amin'ny latsinainy indray atao hoe. Dia laha izay nandeha vao nandeha kely zay dia misy niantso dia gagabe hoe mama misa ela. Dia eno any am-piarana ilay izy dia numéro an-dadana zany tena any. Dia gagabe hoe fa maninona matonga dia makanisany amin'ny agera izy nareo fa misa ela accidenté. Dia mivavah ozy izy mivavaka dia ok tena tsy tahitra mihitsy zany amin'io. Miteny amin'ny dadana hoe accidenté misa ela fa mivavaka tsika tonga dia agera zany mivavaka kely tonga talolo tao zay dia niantso indray ilay madama mama misa ela ianao koa izy mitondra tobila. Dadano any miaraka amiko aty. Dia miverena ozy izy fa aty amin'ny hôpital privé ozy izy fa tsy agera indray. Dia teo zany somary mipanika kely fa maninona ny zanako. Dia miverena ozy izy aty fa miverina aty izay. Dia magneno feo amin'izay zany miteny alefa sy foana toy izy foana mivavaka foana. Dia teo zany ny teny hoe atsovy miantso namany. Dia niantso namany zany hoe à distance zao dia zao mao misa ela accidenté zao dia zao à distance. Zany izy vatoko niantso namany dia zany niantso ale dadatoanay. Dia samy mivavaka zany izay. Renenay zany tamin'io fa teny hoe miakara dia mivavaka calme tsara fotsiny fa misa ela misava izy fa accidenté fotsiny io izy dia izay. Dia nandeha tonga teo efa kaikaiky an'ilay toerana amin'izay zany. Dia navadika ny dadana zany ilay hira nandeha tao. Dia lasa amin'izay ilay hoe misaotra Jejo izany natao. Dia miaraka ny hira an'iny tao izy. Tonga kaikin'ny hôpital amin'izay gagabe zany mahita polisy be dia be zany izay fa nisy inona taty. Ohatrany hoe nisy cortège zany be taty zany ao fa tena de côté teo polisy be be. Efa nisy inona zany taty tsy azoko mihitsy fa nisy inona taty. Dia avy eo nisy motara amin'izay zany nitondra olona dia nisy rany akanjony. Dia teo vao tonga saina hoe mety ity zany le nazy
dia niditra tao amin'ilay hôpital izay zany izay efa be olona be zany jiro dia zazakarabe fa misina raha zany ina zavatra miseta ty zany vao tafiditra teo amin'ilay salle d'accueil zay anankiroa izay hivady zany tena zavatra tsy talohan'izay lohany talohan'ilay izay hiditra tao lohany dia niantsony aminay efa niona aveo izy nareo hitanao ve ilay zaza tsy mbola hitako izy fa neny misy elekely efa lasan'i Jesosy tena tsisy tenanao hoe lasa hoe efa lasa misy ela fa tonga dia fotsy fa kely no neny misy elekely efa lasan'i Jesosy zany efa lasan'i Jesosy tena hoe calme be tsina zany tao anatin'izay antsika zany hoe dadatoana efa niona venareo evitanao ve izy ina vao farany dadatoana misy elekely efa lasan'i Jesosy efa lasa izy maro zany izy efa lasa izy vita izy ilay asantsika teo dia efa lasany izy tiako tenena amin'izay hoe ina nakalma be anahy le adoration nandritra n'iny herinandro iny tena hoe Jesosy zany tena hoe mametraka fiadanam-po anatinao satria hiatrika zavatra mafy be ianao dia tena hoe zay aloha tena nahakakanahy fa za tena olona kitaitetra be reny fa zay tena nahakakanahy hoe tena kama be zahako tamin'io zay vady niditra tao amin'ilay salle am'izay zany tao amin'ilay salle d'accueil dia teto le tenen'i Jesosy hoe Jesosy tsy maintsy mitomba fa nareo tsy maintsy mihedry tsisy mifampiteza zay sy izy tsisy mifampiteza zay hoe aleotsika raha ho an'izao fa vao mifampitantankely zay dia tonga teo fivoatrano teo zay tonga dia tolevika ho azy teo tongotray izy moa zany no mivavaka Jesosy misaotra fa nomena ho an'izay saison zay zay fa lena hoe miaraka tamin'izy tahela dia valy be zay Jesosy fa fotoana maminy rahanay taminy ohatray zany hoe tsisy miteny zay amin'io zany tsisy miteny hoe nisahela ohatra zao na ohatra zao fa tonga dia zay hoe fanahy efa manamboatra fanamasiny efa mampafantatra ny aloha zavatra rehetra dia efa petrany amin'olo izy hoe zay efa lasako izy dia nandeha taoriana zay moa zany dia misy resaka ohatry hoe malala olona satria tompon'ny assemblée zany nandonana azy taminy dia korotana be zany tany hoe tsy maintsy ala aminareo io satria akaiky fifidianana tsy maintsy ala aminareo io fa manakorotana zavatra io raha miparitaka dia nomboka teo zany izy nyteny hoe tsy mahazo mamoaka zavatra ny amin'ny FB nareo tsy mahazo manao an'izao nareo tsy mahazo manao an'izao tsy Jesosy zay manina fa vity iny rehetrarehetra iny fa teo aloha kelan'izay izy zany zao ny zavatra nyteneny iverina kely aty amin'ilay resaka hoe enlèvement zany izy io zany tena hoe manaraka vaovao be zany dia ohatry hoe misy zavatra kely ao Jerosalema dia efa miteny foana izy iny azao dia tamin'izay ariva zay izy dia miteny anahy ohatry hoe zavatra urgent be zany le zavatra teneny amiko fa za miainao le izy ohatra niany fotsiny ako dia ozy izy tamin'izay neny ajereo ty ozy izy io hitaneny misy darika kokozy izy ao Jerosalema ay tonga ke dia atsofoio ao le projet kely antsika tonga dia atsofoio ao dia jereva tsara zany dia ozy izy fa ninona ampodio zokinay zokinareo zahina tena mbola tsy possible ki zany zay ny zavatra nataoko tany tena mbola tsy possible za fa ny carte de séjour zay iny ake mbola tsy mivoaka ozy izy ampodio fotsiny izy ok ndrasa za fa hitantsika eo fa jerevantsika eo zay moyen zany dia efa vita amin'izay zany zavatra rehetrarehetra nampifandray olona be dia be zavatra iny na tamin'ny tao fianarany tao am-pianarana
na eo fiarahamonina na hoe fikambanana misy anazy zany hoe misy anay satria nanomboka teo zany a dia afatarana Jesosy hoe fataro mission anao fa ianao mandalo eto an-tany a vitao mission anao inona mission anao teo nahitra tatra anatiko a ianao a zanana nandraikitra tao amin'ny fiangonana fa nisy fifidianana dia nanontany Jesosy hoe za ve mbola manao dia tsy manao izy izy zany le zavatra isy eo trésorier tao amin'ny fiangonana dia bon Jesosy zany tsy manomboka eo zany tsy ataonao mangorombola ntsony fa mandehana mangorona fanahy fataro mission anao izy fa tsisy ianao tsy afaka hiteny mihitsy hoe afaka 2 minitra eo ianao dia mbola velona fa tampoka ozy izy feviko a fa jereo misy elaina ozy izy a tampoka ny feviana tsy fantatrareo nareo tsy manam-poninina mihitsy fa vitany anazy a dia fataro inona mission anao raha mission anao izy raha hoe mianatra foana ianao dia mianatra ianao dia nahazo diplôme ianao zay ve mission na mpanaoviny Jesosy ianao hianatra fotsiny dia raha hianatra ianao dia natao inao teo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny fianarana nataonao fa fataro mission anao raha hoe tena manampahaizana be ianao misy tombony amin'ny Jesosy ve fahaizanao dia fataro mission anao inona ozy izy ny mission anao dia jerevantsika ny eo amin'ny marika marika 16 16-15 fa ny amboantsika lisy dia 19 lohany amin'ny anarana Jesosy ary Jesosy to rehefa hitety taminy dia nampiakana manan-danitra ka mipetraka eo ankavan'Andriamanitra teny taminy sisy tamin'ny mpianana zany a dia eo amin'ny 15 amin'izay ary izy taminy mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra izay misy atao batisa novonjeny fa izay tsy mety mihitsy hoe loha azo famantaran'izao nanaraka izay mino a moka demony amin'ny anaraka izy teny avy teny izay tsy mbola hainy izy izay le mission mandehana ozy izy a any amin'izao tontolo izao dia mitory filazantsara dia fahaizako a zay kely mba nomena nandomboka teo izy hoe zay zany mission a ampanaoviny Jesosy a mandehana mitoro filazantsara teny tamin'le chorale kely amin'izay zany za hitanareo hoe zavatra niseho tamintsika iny a Jesosy misisika dia atao foana hoe isan'andro tsy religion fa intimité amin'ny Jesosy religion a eto tana misy an'izay fa ny intimité satria manino sasianao le vady am-pakara mila manana intime amin'ny vadinao ianao fa raha ohatra ka hoe tsy misy intimité ianao nefa ny ianao mieritreritra hoe enleveny ianao rehefa avy eo ohatra le virginy 10 adala lansolika fa ny olona ho ampakarina ny fofombadiny Jesosy mantsy io ampakarina io dia tsika le eglizy zay le aviny amin'izao le fiaviany Jesosy amin'izao zay rasantsika izao dia izy apakatra fofombadiny dia mila mandinitrana zany tsika isan'andro hoe za hoe fofombadiny fa raha ohatra ka hoe nisy elanelana raha hoe antany fantatra hoe Jesosy e fantatra izy dia olona fakafantatra fotsiny ohatry olona fakafantatra fa tsisy intimité fa tsy zay ny ampianarana Jesosy ianao hoe non c'est pas religion c'est l'intimité qui compte ny intimité ianao amin'ny Jesosy any no angalainao no ampakarany ianao fa tsy hoe ianao mahafantatra an'izao na hoe zako firy-taona na mpiandriana na firy-taona na dekona na fa ny intimité ihany io dia teo koa zany Jesosy ny teny hoe
ny intimité zava-dehibe dia mandeha ataovina izy. Isanandro tsika tokony hoe misy asan'Andriamanitra hoe inara zany ny tombontsoa Jesosy azo tamiko androany nomeny tombonandro androany dia inona zany mba tombontsoany androany hoe velonako dia inona zany mba hoe tombontsoany. Ny tombontsoany Jesosy mantsy dia ny mahazo fanahy misy fanahy voatoana ho anazy. Dia tao anatin'izay zay na metraka hoe tsika isam-bolana tsika dia ataontsika dia anao tafika masina porte à porte. Dia raha isan-kerinandro indray dia inona ny asa tokony ataontsika amin'izany. Dia nampianarina Jesosy hoe manao izy an'ilay flyers kely ireny. Dia zareo zany zaraina isaky ny avy mivory. Dia zaraina isaky ny avy mivory ilay izy dia mizara niny ohatra izany hoe misy olona fanena amin'ny ankizy any anarany dia verset biblique any ao dia misy fanazavana kely hoe tianao Jesosy na ohatra izay fotsiny. Nandritra ny herintaona izay ny zavatra nataonay hoe mba ataona fanahoan'i Jesosy tsika isanandro. Fa rehefa vita ny zavatra rehetrarehetra dia lasa ny olona dia ianao rera izay zany miatrika ny fiainanao. Izao ny teny azoko tamin'izay hoe ianao mety aiza tahaka ny cactus satria nareo nandalo brisement araka ilay tena Andriamanitra tsy maintsy maty izy vombary anankiray milatsaka amin'ny tany iny dia maty iny dia rehefa avy eo iny maniry dia misy fo. Dia ohatran'izay mihitsy ny fiainantsika ao Jesosy hoe tsy rairay avy tsy maintsy mandalo brisement raha tia hita ny voninahitran'Andriamanitra. Dia mila manaiky mila manaiky an'izay hoe zay zany hitantananao anazy Jesosy dia ampanginiko ilay izahako. Za tena nampangina mihitsy hoe Jesosy ianao miady fa tsisy zavatra mbarako intsony tsy zavatra teniniko intsony fa manaiky zany ianao Jesosy ianao foana Jesosy no misaratra fa za zany mihetra za dia zay anaovanao anahy eo na marary eo na manino fa marary ilay izy fa zay sitrapony ihany io fa amefeny nefa ny rehetrarehetra regny tenenanao hitanao. Mety izy ianao izy mitaka ny cactus any amin'ny désert. Cactus izy rehefa any amin'ny désert dia velona foana izy na maina be tahaka ny inonareo zareo matahiry rano misy rano dia misy fotoana izy manana fahaiza-manao reny izy izy fakandreny maka rano any anaty tany dia velona ireny. Dia ianao koa ilay loharano velona iny ihany dia Jesosy rery any iny ihany mamelona anao fa mety izy ianao tahaka ny cactus velona Jesosy zany mijoro zany dia fantatry hoe mamay be marary be ilay zavatra ataonao fa manaiky Jesosy dia volavolao ary dia tefitefy eo izay itiavanao fa efa izay moa zany ohatran'ny efa sahala amin'ny tanimanga izy nareo pelatana mpanefy avy dia efa izay hoa zany efa tianao zany ianao anamboatra vazy tsara tare dia ongotanao ilay tanimanga marary be reny fa hiaretako zana ilay izy. Dia tena hoe mandalo fiaretana miaritra be mihitsy ilay izy nandeha ny olona gamba teo amin'ny hoe 4 mois teo misy ankizy tonga foana toamay tao miaraka aminay dadanay miaratra foana tonga aminay eo foana ohatrany hoe navela mihitsy tany amin'ny tany fa mipetraka tao aminay mihitsy izy lohany fa nateo ary zany rehetrarehetra zany misy mampaherezana reo raisiko rehefa mpaherezan'ny olona fa teo ny tena natsapako hoe fampiherezan'ny olona ivelany tsy mipaka ny anazy satria mahereza izy mahery ahoana tena tsy azo kokoa le hoe mahereza ahoana maromaro moa zany fa tamin'io Jesosy ny tenenao hoe hitanao tsisy afa-tsy fanahy masina no mikonsole anao any amin'ny intérieurnao
any amin'ilay tsy tany ny olona mety ivelany izy dia miaraka aminao io izy dia mampahery izy hoe mahereza dia manaiky anao izy fa tsisy afa-tsy mifanahy masina izy izy mampahery anao anatinao dia tsapako be ilay izy satria nanomboka ny aina amin'izay hoe ay ianary mifanahy masina tsy foko ty marary io afa tena sitrano tao anaty fandraisana andro andro tena nalahelo be mihitsy aza dia tomany foana zany tomany foana ny rehefa nareo tsy toy zay hoe tany amin'ilay tsy mivavaka mihitsy ilay izy fa tena ohatran'ny misy ratra ohatrany mitamberina vazany ao anatinao ao tsy hainao hoe fa nefany ianao tena mila hoe aizany tadavako aizany anasitranako an'izany foko zany dia tao anaty fandraisana tamin'izay zaho Jesosy raha be koa aleo aloha zaho mba tomany kely aloha za androany tomany kely fotsiny aho fa tena ohatra navezaka be ny atao anaty ka dia tomany za fa tao anaty fandraisana amin'izay za Jesosy ty foko ty tena eto amin'izay tena hoe afao amin'izay ary sitrany fa marary bebe izy vita fandraisana tamin'izay tena tsara koa hoe amin'ny fiadanam-po zany hoe ilay saintisaina resintsika io tena manangana zavatra be dia be ao anatin'ny fiainam-panantsika io fiainantsika io raha marary ianao tokony ho sitrany ianao raha mihena satria raha an' Jesosy manasitrany dia tamin'izay tena tsy haiko hoe ina fomba ilazako an'ilay izy hoe ho andramako mihitsy ho vety tsy haiko ilay fomba iteneniko an'ilay izy zay valio eto ary Jesosy ampahafantaro amina eto amin'izay ary hoe iny ianao fa tena mikonsole anatanteraka tena nanana fitsarana vitany fandraisana tamin'izay teo zany natsapako hoe Jesosy rehefa anao zavatra eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray izy dia briseny loha tsy maintsy mandala brisement ny olona ray dia mihetra izy any amin'ny fahalemana mba hisandratan' Jesosy eo amin'ny fiainana izay tiako ampaherezana antsika tsy mahazo mametsy Andriamanitra isika amin'izay rehetra miseho fa matombo seho iny dia manana lalana izy dia manana mifevitrana izy dia misy fitondrany tena ilay tsy takatra ny fisainantsika mihitsy efa homany dia tiako ampaherezana antsika tsirairay brisement tsy maintsy misy tsy maintsy manaikitsika raha te hita ny voninahitran'Andriamanitra isika dia tsy maintsy manaiky dia atao foana hoe Jesosy ianao tsy maintsy mitombo eo amin'ny fiainako fa za tsy maintsy miaina dia mission fantaro ny mission anao eo amin'ny fiainanao amin'izao antom-pahavelomana zao hoe fantaro ina mission anao fahazavariana fifahoavy Jesosy mba hitavoa avy amintsika izy mba isika le vase d'honneur rahatrizay hoe tia mpanompoka fidiko ampeko ety izy fa vase d'honneur tena hoe manamboninahitra ao amin'i Jesosy dia avelao izy misandatra eo amin'ny fiainantsika dia avelao izy manefy antsika fa rehetrarehetra reny matoa misy reny dia tady-pitiavana hiterizany antsika foana hoe tsy religion fa ny intimité satria ianao dia izay fizonavao voninahitra dia mbola Andriamanitra irery itsiroko vavolobe zany dia aneo ny voninahitra Andriamanitra tamin'ny zavatra izay naseho teo amin'ny fiainanay lalako tsy mba lalanareo ary fevitra tsy mba fevitrareo teny nomena Andriamanitra zany izay raha noma andeha aty France zay tamin'ny mois de mai tamin'ny amonjy an'ilay fifanantanana teo taty France zany andeha an'ilay Sabotin
zavatra be dia be mihitsy ny zavatra lalana nandehavana nandalina talovana izany tao anatin'izay. Dia araka ny voalaza mihitsy hoe misy fitsapahana be dia be zany eny amin'ny lalana andehanana hoe misy fisedrana be dia be zany atao aminao eny. Fa ianao zany mila manana an'ilay manaiky aloha voalohany indrindra. Dia faharoa an'izay indray mila matoky fa io Jesosy io dia manana fa zavatra be dia be hitondrana amin'ny fiainantsika tsirairay. Rehefa andeha zany izay mois de avril izay nanomboka nanao taratasy, tsy nety ny taratasinay. Tonga indray ny mois de juin mbola nisy tsy nety ihany ny taratasy. Efa tapatapaky ny juin vita indray ny taratasy, tsy nety nahazo hatramin'izay zay 3 andro dia vao mivoaka rehefa mangataka rendez-vous. Tsy nahazo rendez-vous mihitsy izay dia tapitra ihany zany ny juin. Dia tonga ny mois de juillet dia nahazo rendez-vous zay. Dia rehefa avy eo zay nahazo rendez-vous dia mivoaka somatsara dia tsy mivoaka indray ilay visa. Zay nefa hamonjy an'ilay fanokanana aty Sadotin ny tanjony. Dia fotoana zany efa mandeha dia mandeha dia ahoana ary inona ny zavatra atao. Tsy misy afa-tsy vavaka fa ny vavaka no manova zavatra. Rehefa mivavaka zany dia indray andro tsotsoriko ihany ilay izy. Indray andro zany rehefa avy mivavaka dia miantso dia mijery telefona. Rehefa mijery telefona dia hitako hoe mivoaka ilay visa. Rehefa mivoaka ny visa dia miantso ny zanako efa alarobia io andro io dia alakamisy zoma zay tsy maintsy rehefa andeha amin'ny Sadotin rehefa avy eo. Ahoana ny atao fa mivoaka ilay visa amin'ny 1 sasa latsaka telo minitra. Andeha zany nareo raha rivotra zay telen'ilay zanako. Tsisy zay tsisy vola ao an-trano fa mbola tsy maintsy tokony haka volany amin'ny banky. Ao an-trano tsisy vita ny bagazy. Dia ny fotoana nefa any Madagasikara hitantsika ny embouteillage. Sakafo amin'io vao natokana. Dia ozy amantsy an'ilay vady. Fa vao maraina aloha zany alina efa mivavaka dia vao maraina dia andehitsika raha pitso andehitsika raha riva mantsy an'ny vadika zany. Dia hoaiza andeha an'ino fa ina tenenao zany andeha fotsiny tsika raha pitso. Dia rehefa niteneniko izy hoe tanao anaovy ny akanjonao fa andeha haka an'ilay aka passeport ery eny amin'ny PLS tsika. Tany ianao mandeha rery any andro amin'ny firy zao hatramin'ny 12 io dia mijanona. Ny andro amin'io vao amin'ny 12 mahery. Dia ozy izy lasa aloha jereko tsara ilay izy dia hatramin'ny 4. Hatramin'izay zany amin'ny 12 io fa io amin'ny 4. Misy lalana be da be hevitr'Andriamanitra mihitsy ao. Dia andeha izy zany efa kivokivy hoe andeha. Tabataba niodikodina eran'ny trano teo izy. Lasa nandeha nivavaka moramora tao amin'ny tranonay. Andro atao Jesosy andehitsika ianao tompony io za manaiky amin'ny lalana rehetrarehetra mino dia manantena fa ianao nitaridalana. Rehefa vita mivavaka dia lasa andao izy zany kivy. Nandeha indray jerena indray ny embouteillage tsy mihetsika mihitsy ny tomobile. Ahoana zany fomba tongavana any. Dia rehefa tonga tany indray filarana lava be indray ny ao amin'ny PLS sakany ihany. Ny olona rehetrarehetra no tsisy mivoaka fa tsy mianay ihany. Dia lahatra teo dia azo ihany ilay izy rehefa azo. Vao ny ala tany an-trano aho zany dia miantso olona. Andeha ho zay raha riva zay tsisy tomobile anatitranay. Zay tsisy ninavonay atao mihitsy. Amfiry zany zay tokony hongana amin'ny 5 farafatarany amin'ny 5 arivo io. Amin'ny 7 ny enjeny rehefa. Dia ok ozy izy. Dia fa nandeha tsotra tonga tany amin'ny PLS somary miverina kely efa misy tatity. Rehefa tonga teny lahatra be ny olona. Azo soma tsara ihany ilay izy. Fotoana efa mandeha ihany. Nandeha miverina nody mbola milahatra indray ny embouteillage. Mbola tonga embouteillage. Tany 5 tonga tany an-trano. Jereko tsisy fiara teo an-tokotany. Ahoana ty? Dia ahoana ny atratrarana? Be amin'io fa nitapahany ilay zanako taty zany efa tonga dia nanao be an'liny izy. Dia ahoana indray atao? Tsika atao trano tsisy vola. Fotoana nefa mandeha. Dia mivavaka indray. Dia niantso an'ilay olona fa anganareo efa mbola tsy tonga ka. Dia ozy ilay tomobile raha mbola any amin'ny garazy. Jesosy
tsisy nitenena ntsony fa vavaka natao mbola any amin'ny garazy ny tomobile any ambaty fotsiny tomobile an'io no miandro zay any Ambohidraraba no mipetraka miambota azy tsy tenenina ntsony ny andro alina efa 5 ny andro amin'ny fito ny vojeny any amin'ny aéroport dia mbola any amin'ny garazy biana efa voavity tsy maintsy mandeha zay sady minay tsisy ramboursely izy fa tonga dia any vola be very amin'io dia ahoana ny atao aza mikorotana be aloha ianao fa iresaka aloha zay mivady dia fampiresaka izy mivady dia le mpiasa zany tomobile mana-tomobile telo zareo tomobile zareo zany tomobile misy fa le lalana tsy tratratsony alefako moto sisy le mpiasa ato an-trano izy ihany no afaka mitady fiara hitondranareo anaty treny tsy mialina izy raha tsy efa lasinareo aza matahotra ok dia lasa dia sady mangorona an'le entana kely zay misy teo zavatra atao an-trano sisa natao satria efa tsisy tsony dia voaorina ny entana mbola tsy vita kory ary le entanay dia tonga le tomobile le olona naka moto efa le fiara fanareo sisa ny andrasana dia lasa nandeha rehefa nandeha dia rehefa tonga tany Vato dia ainy avy aty koa fa nendreo misy olona mitsena anareo amin'ny anina eo rehefa tongonareo amin'ny fahatarana dia misy olona anankiroa zany mpiasa tao amin'ny aéroport fatiko moa douanier zany dia mahafantatra azy daholo koa ny olona io zany reo tsenanay zany dia tonga dia naka ny entanay dia reo tonga dia nanosika anay tsy nilahatra tamin'izay sisa tavela teo zay fa tonga dia nadrosy ny olona dia tonga tany aloha rehefa tonga tany ambany tany amin'ny salle d'embarquement dia osy manjary vatiko hoe hitanao zany miasy Jesosy leka izy kely be dia be le teneniko anao hoe andetsika misika izy be dia be mihitsy miaraka amintsika dia reto koa misy zavazana-basaby dia be miazakazaka eran'ny trano zany mandeha le nofo dia zay roa rery ny tonga voalohany tao amin'ny salle d'embarquement tao dia fampijereo zao zay dia sady mitsikitsiky lasa ihany zany tsy tonga ihany tsy takatry ny saitsika eritreritro Andriamanitra io fa na vola tsy nisy tao an-trano ary le olona sady efa olona tsy avana anie zany olona tianay fotsiny zany tian'ny olona izay vaty tian'ny olona za tena matsapa an'izany tiany ray mbava fotsiny tenena fa tian'ny olona indray miazakazaka manao zay fomba rehetrarehetra andehananay zareo ny antoka vola eritreto hoe moto nandrahana an'le olona mbola izy ny antoka tady tomobile hitondranay mbola izy nanantotra anay teny izy miantoka vola rehetrarehetra manome olona antsika Andriamanitra amin'ny fomba rehetrarehetra ao anatin'ny fahasairanana zay sy takatra feitsika tentsika ihany vavaka manovazava mila matoky azy mila manaiky azy tsika mila mino azy tsika fa zavatra be dia be nefa nandalovako teo an'io Jesosy io fa fohy mo fotoana saika tsy joro ihany fa mampahery ary mampahery aza natao nandrahan Jesosy dia ampiseho ny voninahitra fa raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitra dia ho tanteraka amintsika rehetrarehetra zany teniny zany dia mahereza daholo to sotra to Ravantsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Za moa efa ela naika hijony vavolombelona tamin'ny zavatra hafa fa nikasian'Andriamanitra manokana zany androany dia matoa za hitanareo eto dia fitiavan'Andriamanitra koa izy nizoko vavy teo hoe tena tiantsika Andriamanitra tena tiantsika Jesosy dia matoa za mbola eto dia tena ny fitiavany zany 13 juillet 2025 zany hoe il y a 5 mois namonjy anniversaire zay anniversaire ana namana zany zay tena tia olona ary anisany hoe mahafinaritra anay zany hoe miaraka amin'ny namana zany namana moa fianakaviana anankiray aty satria lavitra ny famille dia rehefa tonga tany amin'le fety dia misy olona be dia be tsy fantatray zany fa eo vao manao connaissance dia nisy namana anankiray vao fantatray tamin'io fotoana io nanana fiara tsara lehibe mihitsy izy tena hoe tsiriritinay be izy zay sy mivadiko moa zany dia eo zany zay roa ny atoandro miditra ao anatin'ilay tomobile dia ahoany ity
sao dia atakalo ohatry tia ny tomobile antsika dia mitsiriritran'ilay izy eo zany zay dia farany zany fampitapita teo zay hoe ndao hiteste an'ilay tomobile hoe hiteste mba hijery zany hoe manahoana le performance manahoana le tomobile dia tsy resy lahatra aloha tamin'ny voaloha dia nandeha ny fotoana tonga amin'ny any ny hariva zany dia miteny izy hoe ahoana dia za miteny hoe aleo mody fa efa hariva ny andro dia izy moa miteny dorangata izy tena any dia farany nanaiky ihany fa kosa tsy izy no nitondra ny fiara zany fa le namana vaovao tompon'le fiara dia nandeha izy ary nandeha mafy be izy nandeha 200 km/h izy ny avy ny orana nefany latsaka ny orana mandeha 200 km/h izy le vadiko eo amin'ny devant miaraka aminy zaho marina dia au moment apiditra ceinture zany hoe nitavoaka kely ny toerana nisy anay zany nisy lalana nahitsy be dia iny nandeha ana 200 km za apiditra ceinture nisy tournant dia tsy hitan'le tournant dia tsy voavily intsony le tomobile ny sidina zany zay ivelan'le taluele tournant tena ny sidina be mihitsiny zay za tsy nanao ceinture ny vadiko eo amin'ny devant zany nitazona n'le ambony ohatran'izao izy dia hainy ny gérer an'le chocany fa za zany tao anatin'le fiara nitsimbadimbadika be ohatran'ireny kidikely eny amin'ny jeu analakely hoe ary mony tononoko zany tao anatin'izay dia zay fotsiny jesosy itena nona zay toy zay hoe maty efa zay mihitsy ny tao anatin'ny saiko maty vita totina le tomobile dia tena niainako zany le tanaty film le ohatra misy ultrason le olona dia avy eo tonana dia niainan'izay fa 2 secondes niainan'izay dia taitrahako ohatrany hoe tsy tonga tamiko zany le tonana réaction anay moa voatotina le fiara dia mivoaka aingan'izay satria natao ohatra hoe sao dia mipoaka le tomobile dia za mivoaka nandady narary be ny atsasaky ny ambaniko iny tena narary be tena tsy zakako efa hoy za hoe vita koa zany zay fiainako fa tsy handeha intsony satria za nandady izy nivoaka ny fiara le vadiko nitady ana hoe nakaiza teo tsy naninona venao za amin'ny hoe za hoe tsy hainiko tsony ny tongotry ny tapany ambaniko fa tsy hainiko tsony dia teo ny hoe tonga dia nandeha urgence dia natao ny radio dia nijerena zany inona zavatra nazo na tapaka ny colonnako nisy tapaka misy fracture eo amin'ny lambert dia teo aloha dia efa nalahelo fa efa nisaotra ny jesosy aloha hoe mandeha forceko aloha zany teo amin'ilay accident teo tonga dia tsy nanaiky za hoe zary dia tsy handeha chaise roulante zany dia teo mandeha amin'iny autoroute iny zay anenjika tomobile le namana hafa zany mitondra ilay urgence mandeha tena ho za hoe tsy maintsy forceko mandeha dia zareo moa tena na hoe matoa ianao tafandeha ohatran'izay tsy maninona zany ianao tsy handeha chaise roulante moa zany ny asako rehetrarehetra zany efa za hoe zay zany ny fiainako fa vita ny tena tiako atongavana koa mariagenay 1 mois avant ny fotoana io dia teo zany tena tonga saina be hoe raha sanatria zany maty tamin'iny fotoana iny dia sady tsisy mariage tsisy ninona tsony zany fa zay ny diagnostique moa ana avy eo zay fracture ny colonne zay somary misy séquelle kely taty arina jusqu'am'izao zany tsy mbola mazaka zavatra mavesitrahako fa nefa kosa tsy noeritreretiko hoe en 5 mois nefa ny efa mavita manao zavatra betsaka ihany dia sorako an'andriamanitra lehibe zay zavatra le vadiko moa tsy naninana kely tena tsy naninana tsisy petiny izy na ray mbola isorako an'andriamanitra koa zay satria raha samy sanatria nisy nahavoana azy hainareo ihany ny fiainana tia ny asa sy ny sisa dia zany rehetrarehetra zany dia tiako ilazananareo hoe fitiavan'andriamanitra fa tsy nijoro teto raha ohatra hoe tsy misy an'izay fitiavana sy fiarovana izay misaotranareo voninahitra an'andriamanitra misaotra anao jesosy fa matoa ny rahanao nijoro teto anoloanan'izao fiangonan'izao ny tenako dia fitiava zany fa nehoanao foana ny
voninahitra ho isan'andro izany ary fampisehoana ho anay fa tena misy tokoa ianao ary tsy azo atao manjanatra izany fitiavanao sy fisianao. Ka raha misy Jesosy any amin'ny tsirairay avy any manana ny zavatra efa nisedrainy, fantatrao foana Jesosy ny asianay tsirairay avy sy ny zavatra iainan'ny fonay. Ka isorana ianao tompo mahatonga na Yesu dia fitiavanao izany ka voninahitra ny ianao. Amen. Lay fidirany Jesosy atsihatra eo amin'ny fiainantsika. Fidirany Jesosy atsihatra eo amin'ny fiainantsika izay zany ary nangezabe tsy hitapesimpeserina tsy voavilina miliara izany olona manantsika manana amin'ny Jesosy. Dia raha ohatra ianao vavaka fotsiny nefa tsy mba mahita ny voninahitran'Andriamanitra dia mampalahelo be ianao. Ka izay zany merin'Andriamanitra ao amin'izay mino azy dia ao sy aminao zany. Andeha hitsangantsika, andeha handray ny tenin'Andriamanitra tsika soravana dia mangatahitsika hoe tena tenena Jesosy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay fitsinavana izantsika andrea ny tenin'Andriamanitra izay fototra ny zavatra rehetrarehetra. Andeha ataontsika mila fa dia misoloja ny teninao rehetra ritombo ty anay tsy mba manapetra fa mitona izay tsangantsika. Nefa araka ny tenao dia tsy tianao hisy very zay na dia ray ary ka dia mbola mananatra ianao sy miteny ary manabaranay ny amin'ny zava-miafina amin'ny fanjakanao. Ny teninao ilay aina ho an'izay mahazo azy fahasalamana ho an'ny nofo-rehetra. Teninao ilay efa 4 taona no soratana nambara taminay tsy miova mandraka ankehitriny ny heriny fa izao tontolo izao levony fa ny teninao aharitra mandrakizay. Ampio ary zay Jesosy mba ho tanolaka aniriny teninao ka tsy mba ho iainy fotsiny ihany zay fa tena hoe ampiasa izany teninao zany amin'ny fiainanay mba hafaly anao Jesosy izay naniraka anay amin'ny mission ety amin'ity izao tontolo izao fandalovana ity. Dia misaotra indrindra Jesosy, sokafo ny fanahinay, sokafo ny fonay ary aminay tsirairay avy ny fanahinao dia mitenenena tompo fa vonina iainy izay tompinao. Amin'ny anarantsonao no ametranay izany vavaka izany. Amen. Petraka isika. Raha ny tena misy dia efa tsy misy ny tsika zay roambara rehefa tao fijona vavolombelona dia efa teny mandehandeha efa tena feno saingy Jesosy mbola manana zavatra foana ambara amiko sy aminao. Ny sitrapony ten'Andriamanitra tonga amiko sy aminao androany dia izay hitantsika amin'ny filazantsara ny Jaona. Jaona 4:7 andininy 7 ka hatramin'ny 10. Filazantsara ny Jaona 4:7 andininy 7 ka hatramin'ny 10.
rehefa hitatsika dia ovakina ny anaran'i Jesosy. Jaona 4:7-8. Ary nisy vehivavy Samaritana anankiray avy natsaka rano, dia hoy Jesosy taminy, omeo aho osotroko fa ny mpaminany efa lasa nakany an-tanàna hividy fampianana. Fa ora vehivavy Samaritana taminy, nahoana ianao no jiosy ka mangataka amiko sotrona? Nefa ao vehivavy Samaritana, fa ny jiosy tsy manandrara amin'ny Samaritana. Fa Jesosy namarika nanao taminy hoe, raha fantatrao fahameizan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo aho osotroko, dia ianao no mangataka taminy ka nomena rano velona. Ora vehivavy taminy, tompoko, tsy manana fanovozana ianao sady lalina ny fatsakana, ka avaiza no azoanao izany rano velona izany? Ianao va lehibe noho Jakoba razantsika izay nanome anay ity fatsakana ity, sady izy ny zanany ambanin'ny biby no nisotro teto? Jesosy namarika nanao taminy hoe, izay rehetra misotro ity rano ity